nisy fanaratsy na ozitsika hoe devoly hermaizina tafiditra teo amin'ny fiainan'ny Saoly. Rehefa tafiditra teo amin'ny fiainan'ny Saoly izany fanaratsy izany dia nanomboka niala tamin'ny Saoly ny fiadanany, niala tamin'ny Saoly ny fifaliany, nomboka tsy nanam-piadana, nomboka tsy nanana fitsaharany, lasa tratran'ny korotan-tsaina, lasa tsy mahita tory amin'ny alina. Ary ny afarany nanomboka nitotongana ny fiainan'ity lehilahy ity, ary potika tanteraka ny afarany, rava tanteraka ity Saoly zay lehilahy mahery, lehilahy nomban'Andriamanitra ity no tonga tany amina famoizam-po, ary izy ihany namono ny tenany tamin'ny alalan'ny lefina sy ny sabatra rehefa tena zoina ny tantaran'ny Saoly. Zany hoe io fanaratsy io zany rehefa tafiditra ao anatina tokantrano anankiray, ao anatina ankonana anankiray, ao anatina fianakaviana anankiray, dia ny zavatra ataony dia mitondra karazana famoizam-po, mitondra korotana, mitondra safotofoto, mitondra faharavana eo anivon'ilay fiainan'le olona na le tokantran'le olona na ny asan'le olona. Ny Saoly zao raha jerena ny tantara avy any amin'ny farany ambony no nitosina any amin'ny farany ambany, avy any amin'ny toerana faratampony no midina tonga dia mandady any amin'ny vovoka, ary tsy vitao hoe mandady any amin'ny vovoka nanaraka hatramin'ny aina. Ny teny amintsika fa misy olona be dehibe manaraka an'ity fandarany ity eto amin'ity fahitalavitra ity na atao amin'ny onjam-peo ihany koa. Matsapy ianao amin'izao fotoana izao fa mitotongana ny fiainanao, matsapy ianao amin'izao fotoana izao fa miena eo am-pelantanana, miena miandalana ny arena eo am-pelantananao, miena miandalana ny fanananao sy ny volanao ary ny zavatra ampiasainao. Ny miditra manomboka tsy miditra intsony fa olana foana ny vahana, ary tsy vitan'izany fa ny eo am-pelantanana dia manaraka moramora, mandeha moramora. Ray mandre malala tena te hiantso anao araky ny fandarana farany zay nozaraiko teto amin'ity fandarantsika ity, dia nyresaka manao hoe anisan'ny sakana ho an'ny olona tsy anatonan'ny olona an'Andriamanitra indraindray dia nyresaka ambopo, nyresaka friariana, nyresaka avinavim-panahy. Fa te hiantso anao amin'ity androany ity, ratsapanao fa misy zavatra hafahafa eo amin'ny fiainanao, andao hitady an'Andriamanitra amin'ity sapotsy ity, andao hiantoraka amin'Andriamanitra, andao hanompo an'Andriamanitra, aza mana mafy intsony, aza mana mafy atoka intsony. Zany na inona voan'ny Saoly, tokony ho afaka tamin'ilay famatorana ihany, tokony ho afaka tamin'ilay fanaratsy ihany, tokony ho afaka tamin'ilay fanafahafatesana ihany, fa saingy zao nanamafy fo, nanidy fo, ary Davida zay niran'Andriamanitra hidelivre azy, hanafaka azy tao anatin'ilay fanaratsy indray no nitorany tamin'ny lefiny zava-dozy. Ny afaran'ny Saoly potika tanteraka ary ny afara tamin'ny fahafatesana mihitsy azy. Fa ianao zay manaraka an'ity fandarana ity, mbola misy fanantenana ny aminao, azo antoka tsara ny mbola hiarena ny fiainanao, mbola afanao mitafy ny voninahitr'Andriamanitra sy ny fandraisena avy amin'ny tompo. Miantso anao aza vela anakana anao ny fomba fijerin'ny olona, ny resaky ny olona, na ny maizy anao ihany koa. Mety misy fambara hitanao amin'izao fotoana izao manomboka mitotongana ny fiainanao, fa ianao mbola manana fiara be dehibe, ianao mbola manana villa, ianao mbola manana tany, ianao mbola manana compte be any amin'ny banky. Toy izy ianao manao hoe aloha zaho zao tsy mety amiko le mivavaka, tsy mety amiko le miova finoana sy ny sisa, aza manao an'izany ianao ray aman-dreny. Zay tsy hitonanao hiala amin'ny fiangonana misy ianao, fa hitonanao kosa hahita ny voninahitran'Andriamanitra, mitonanao iona manokana amin'Andriamanitra mba hahafan'Andriamanitra mampitsahatra ny ofanana fahafatesana sy ofandringanana zay mitady hanafika anao sy ny ankonanao. Raha ianao aneny tonga ka ianao no afaka mandray délivrance, mandray fanafahana, ianao ne mahazo tombony, ianao mahazo tombony amin'izany. Tsy izay mpanompon'Andriamanitra no mahazo tombony amin'izany, fa ianao nandray fanafahana no mahazo tombony amin'izany. Rehefa afaka ny fanaratsy, rehefa miala eo amin'ny fiainanao le fanany fahafatesana zay mitondra fikorotanana amin'ny tokantranonao, zay mitondra safotofoto rivotra ohatran'ireny cyclone Freddy ireny, ao anatin'ny fandrarana zay ataonao, ao anatin'ny business zay ataonao, ao anatin'ny relation anao, ao anatin'ny fitadiavam-bolanao. Rehefa miala io fanaratsy io dia miteny aminao fa verina amin'ny lohany zavatra rehetra. Ary zany ny tenin' Jesosy rehefa anangana ny Lazarosy tamin'ny maty, izy manao hoe izao izy ny fananganana maty sy ny fiainana, izay mino na dia maty aza dia ho velona indray. Ninona zavatra maty amin'ny fiainanao azontsika tsangana eo amin'ity sapotsy ity.
azon'Andriamanitra atsangana io amin'ity sabotsy fa 5 ny volana martsa ity na eto amin'ny Paradaisan-Kiriry amin'ny Sivora Maraina na eto Mangarano faharoa ao ambadiky ny fiangonana Damaskosy somary mitsofoka kely dia tonga eo amin'izay toerana izay azo atsangana azo arenina ny zavatra rehetrarehetra te hiteny aminao fa tsy mbola fotoana atonga anao iraviravin-tanana zao na mofo na ihany ko hoketraka tanteraka ka hipetraka amin'izay hoe tsy inona zavatra tsy efa nataoko fa zao ihany ny zavatra mitranga te hiantso anao manana fanantenana manana fanirina no afaka manana ny etaeta no tafarina anisan'ny fanapa-kevitra mila raisinao zany safidy mila raisinao zany raha mahita sy mandren'ity fandaran'ity ianao satria ny antony vavaka ho ataotsika amin'ity sabotsy 25 marsa ity amin'ny Sivora Maraina amin'ireo toerana izay nambarako anao reo dia ny ananganan'Andriamanitra indray ny fiainanao. Ireo olona mandatsa sy maneso anao androany, ireo olona manositosika sy manilikilika anao androany, hitady anao reo, tsy maintsy hitady anao reo. Rehefa natsangan'Andriamanitra ny fiainan' Davida avy any anaty bozaka no natsangan'Andriamanitra ho tonga filoham-pirenena, tsy maintsy niakohaka ny rahalahiny ary tsy maintsy nanaiky satria nataon'Andriamanitra ho tonga mpanjaka Davida. Rehefa nasanatr'Andriamanitra i Joseph izay lehilahy natao tsinitsinina, naletika tany an-davaka, namidy ho andevo ary tsy iza fa ny rahalahiny ihany no namotika an Joseph. Rehefa tonga ny fotoana nananganan'Andriamanitra an Joseph, tsy maintsy miakohaka ny fahavalo. Ao aorianan'ity fotoana amin'ity sabotsy 25 marsa ity amin'ny Sivora Maraina tsy diso eto amin'ny trano fivavahana Vahao ny Oloko fohy be Mangarano faharoa ambadiky Damaskosy na eto amin'ny Paradaisan-Kiriry, dia isy tantara hitsombadiky, isy fiainan'ny olona tsy maintsy miova, isy fiainan'ny olona tsy maintsy mitsangana, fa anjaranao no manapa-kevitra ary tonga ao anatin'izany fotoana lehibe izay anasaka anao zany. Ndao anaraka témoignage aloha dia miverinety ny tenako rehefa avy eo manohy an'izao fandaran'izao. Ndao Jesosy rery ny voninahitra, za zany dia efatra amby 20 taona nanambadianana, mbola tsy amperi taona zay ny tena namonjen'ny tompony vadiko, fa ho azy ny voninahitra. Voavonjy ny vadinao? Voavonjy. Tena nafahany Jesosy izy satria tena nanao zay faraheriny mihitsy ny devoly, nanakorontanana ny fiainam-pitiavanay, nanakorontanana tena lamina izy amin'izao. Tena lamina Jesosy, ho azy rery. Halleluja! Vadiko zany le nanitsakitsaka, le minitoka lava, tsy miasa. Dia za zany tamin'ilay confinement voaloha navelany teto Antananarivo zay enina mianaka. Dia avy eo za rery mamelona an'ireny, dia nefa Jesosy tsy mamela anahy rery fa izy ny miantoka anay amin'ny confinement iny. Dia mahita zay ho anay foana zay mianaka. 3 taona izy nandositra anay, zao izy lasa tapaverina ato anatin'ny tokantranonay, vita batisa tamin'ilay promotion tsy mety resy izy. Ao izy zao. Tompo tamin'ny tokantrango, korotana be ny tokantrango, dia mivadiko anisany nanenjika be an'ity fiangonan'ity misy. Dia nisy fotoana ary izy nandao anay mihitsy, dia avy eo nanao divorce. Dia ny zavatra nataony tany anaty le taratasy hoe mivadi-ponoana hony dia hoe voaziko le taratasy dia netiko taty amin'ny pasteur Tovo. Dia hozy izy pasteur Tovo nitsodrano anahy dia niteny hoe tsy ambinina tsy tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy. Dia avy eo nandeha teny amin'ny tribunal, dia tonga teny, dia avy eo le nandray anay, le olona nandray anay, dia hozy izy hoe avoay hoe ny karapanondro. Dia navoaka ny karapanondro, dia nenahy karapanondro original, dia nenahy azy photocopie ny tonga ny tany. Dia teo dia tonga dia tsy vita aloha le divorce. Dia avy eo toizo dia tsy vita le divorce. Dia zao zao mivadiko efa mivavakato izy amin'izao. Halleluja! Tenao naverina fakatiana reo roa. Tena milama be raha misy tokantrano milama mandrindra eto ambonin'ny tany dia nenahy voalohany. Asivo halleluja mafan Jesosy! Tao an'Andriamanitra rery ihany moa no joronay mivady eto. 3 taona vadiny izay mivady. Tao anatin'izay 3 taona izay dia araka omina hoe mpivady moa dia tsy maintsy hoe mitady zanaka. Dia tao anatin'ny zany moa dia tsy nahazo mihitsy izay. Dia nisy ny hoe fahamaliana kely, dia za moa zany tonga dia hoe amin'ny mahalelana dia hoe alora nga hisotro toaka rehefa tsisy zanaka ihany zany.
dia tany anatin'ny toka zany no ohatrany hoe nanarianan'ny adi-tsaina sy ny zavatra misy teo amin'ny fiainanay mivady.
appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak my mind. Oh. Baby, you give me ice and fire. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite.